fanafarana vaksiny fanefitry ny covid-19 tokony hanome daty mazava ny mitondra fanjakana ho irivo rakotovao. covid-19 ny mahajanga mitombo andro aman'alina ireo maty. FAHATAPAHAN-JIRO LAVARENY tsy vitany miteraka faty antoka fa mety hiatra manaina. Misaotra anao hatrany ary misafidy ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao Alarobia fa 4 ny volana Aprily ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ny mboatsika ny vaovao isan'andro toy izao dia mahakasika indrindra ny tatitry ny covid-19 farany ho antsika eto Madagasikara satria dia tsy mitsahamiakatra aloha izany ny isan'ireo marary sy ny isan'ireo namony ainy noho izay valanaretina covid-19 izay. Raha ho an'ny fitiliana natao farany izao ho an'ny omaly 725 indray ny tranga vaovao ka ny 240 tamin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. 4 ireo maty ka mitsinjara toy izao. Teto amin'ny faritra Analamanga ny 4, tany amin'ny faritra Diana ny 3 ary tany amin'ny faritra Anosy ny 1 tamin'ireo maty ireo. Araka ny tatitra teo anivon'ny aino amanjerim-panjakana ho an'ny androany. Hatreto tafisiakatra hatramin'ny 724 ireo marary tsaboina eny amin'ireo toerana natokana ho amin'izany ka ny 473 amin'ireo dia ao anatin'ny fahasarotana avokoa na forme grave. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany saingy any mahajanga kosa indray dia nisy ny tatitra avy amin'ny BMH mahajanga mikasika ny isan'ireo olona maty nandritra ny volana janoary hatramin'ny volana martsa ka niompampana mihoatra lavitra amin'ireo voalaza amin'ny tatitra noho ireo voalaza amin'ny tatitra ny olona maty ny valanaretina covid-19 raha araka ity fanadihadiany samy mamonjy MBS mahajanga ity. 720 ny isan'olona maty ny fahinana volana marsa ka hatramin'ny 1 volana marsa 2022 lasa teo teto mahajanga io ka ny 7 tamin'izy ireo no maty ny covid hoy ny ondefa BMS eto mahajanga hatrany ny tombo nisy ary voasambany ny sindry fahatesan'olona maro be tahaka izao teto mahajanga araka nambarany tetobana raikitra ity ihany indrindra moa fa noho ny fisiny tia covid andiany faharoa ity. Ny covid-19 zany dia 7 no déclaré positif ka maty soratra ty amin'ny BMS. Ny ayahina na ny suspect dia mananika ny 5 teo eo. Ayahina fa mety ho maty ny covid 5. Angamba nandritry ny efa-taona nakatia amin'ny resaka hoe olona maty tao anatin'ny volana anankiray dia ity volana marsa lasa teo ity zany no tena ambony indrindra ny isa n'olona maty isam-bolana tato anatin'ny BMS teto anivon'ny commune urbaine Mahatsara. Raha ity volana avril ity indray no resahana dia 70 ny isan'olona maty, 4 no maty ny covid araka ny tatitra amin'ny BMS hatrany. Ny volana janoary sy febroary lasa teo ohatra dia 770 ny isan'olona maty ka 730 ny volana janoary ary 530 ny volana febroary. Volana janoary ray manontolo meko aloha ny isa ny maty rehetra nandritry ny voalohany volana janoary ka hatramin'ny 30 volana janoary teto tapitanana mahajanga ato anatin'ny BMS dia 730 138. Tsy misy ayahina maty ny covid, tsy misy olona déclaré fa maty ny covid tamin'ny janvier 2021. Niditra indray ny février dia ohatran'izay ihany koa 530 amin'ny 135. Tsy misy n'olona ayahina maty ny covid-19, tsy misy n'olona déclaré avy any amin'ny dokotera na avy any amin'ny hôpitaly na avy any amin'ny centre médical rehetrarehetra reo fa tsy misy. Zany hoe tsy misy olona voan'ny covid déclaré maty, tsy misy olona ayahina. Ny laza ity tombona andraikitra ity fa tsy maty ny covid ireo olona ireo. Fantenana mipetraka zany aloha hatreto dia tena tsy maty ny covid tokoa ve zany ireo olona resantsika teo ireo satria manko
dia ny volana janoary, febroary ary ny volana marsa lasa teo iny no tena namely taty amin'ny faritra Boiny indrindra moa fa imajanga voalohany ity volana retina ity. Fa anisan'ny sehatra iray mizaka ny mafy noho ny amy anara-pahasalamana amin'izao ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara. Manoloana izany indrindra dia nampiantso mpanao gazety teny Ivato any androany ireo MPISERADIA sy ireo mpisehatra eo anivon'izay fizahantany izay. Njavandre Mahefa sy Tahiry Nyaina. Tao natao volana maro nefa tsy niasa intsony reto MPISERADIA reto no ny fepetra noraisin'ny fanjakana amin'ny fanakatonana ny sistany eto Madagasikara. Nandritra izay nefa hoy izy ireo dia tsy nisy mihitsy ny vahaolana matipaika nanosiny fanjakana. Tsy ilaina intsony ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho hatrany reto MPISERADIA reto, saingy ny fanokafana ny sistany sy anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana no takinay. Eo ihany koa ny fanafaonana ny hetra izay takina amin'izy ireo. Mahagaga azy ireo ihany koa ny mbola fisian'ny sidana isan-kerinandro izay karakarainy ny fanjakana. Mba ho sokafana ny frontière satria maninona moa tompoko no afaka misokatra ho an'ny olombitso ny frontière izay misy vol isan-kerinandro. Ao anatin'ny herintaona ve dia rapatriement foana zany ny vol tenenina sy dradradradraina amin'ny hainao mandrery rehetrarehetra, mety tsy ho rariny angamba an'izany. Ary matoa ireo olona lazaina fa manao rapatriement ireo tonga eto Madagasikara na mivoaka eto Madagasikara mety efa vita test izy ireo. Dia fanamafisana zany hoe alao ho tonga ny vahiny fa izy vahiny manana ny carnet-na vaccination ihany no afaka horaisina. Raha fandinga tamin'ny ministera zahay dia hoe andany ianareo mamboly tamin'ny voalohany mivadika sehatra hafa. Manarakarak'izay dia nisy ny fitrosana tany amin'ny CNAPS sy ny banky izay trosa raha tsika mahita fa manahirankirana ihany. Ary faraparany teo dia nisy ny vola avy any amin'ny mpamatsy vola 33 millions de dollars teo angambany izay hoentina anaovana formation sy omena indemnisation ho an'izay olona nanao formation. Indrisy nefa fa olona 10 miveriny indroa anatin'ny volana anankiray no misitraka an'le izy nefa dia vola tokony ho fanampiana ho an'ny mpisehatra ray manontolo eto Madagasikara le izy tompoko. Ka zay no antony ijoroana eto hoe aiza ho aiza ny fitantanana zany zavatra zany. Ka zay tompoko dia tsy hangataka hoe omeo vatsitsinjitsony zahay na omeo an'izao fa fanokafana amin'ny ampahany amin'izay afaka manaraka ny fepetra ny aéroport sy ny frontière tao Madagasikara fa misehatra miasa. Ary ihany koa ny fanafanana ny hetra mangataka izay tompoko raha misy ny vola aleo andoavana ny hetra ilay izy mba tsy hanavezatra amin'ny mpisehatra tompoko ary mba ho tsoboka ny tosa ny mpisehatra eto amin'ny fizahantany. Fandroiny amin'ity izay reto MPISERADIA reto no niandrana vahaolana avy amin'ny atompona ndraiky mpanjakana taka izao saingy torano atopaka andamosina isatrany izany. Teto dia nianteva tamin'ny filoham-pirenena ny afatra ny amin'ny tokony hijerenany amin'izy ireo manokana. Ka manao antsoava aminao zay monsieur le président ho tonga any aminao zao fangatahana zao mba jereo izahay vonjeo sehatra misy anay fa anisan'ny sehatra zay angamba mampidi-bola indrindra teto amin'ny firenena ny sehatra ny fizahantany nefa izahay ny tena tsisy ny jery indrindra. Ka mba tsy tenenana hoe miantso ny ministera sy ny sisa zay tsy mihaino anay mihitsy hatramin'izay azo atao hoe tsy mihaino anay mihitsy dia angamba ianao monsieur le président ajaina no atsonay mivatana ray aman-dreninay ianao ka mba miangavy anao zay hieno hijery anay akaiky ny mahazo ny sehatra ny fizahantany zay tena efa potika tanteraka amin'izao fotoana. Manodidina ny 430 eo ireo MPISERADIA manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny mpamily ny MPISERADIA anatiny na ny guide local ary ireo tompon'andraikitra anatin'ireny toerana misarika mpizahatany ireny. Saika manerana ny nosy moa ity hetsika ity raha milaza ny hanamafy ny fitakiana izy ireo raha toka mbola manao be marenina trany ny fitondrana. Fa tao anatin'ny herinandro maromaro teo izay no niaina tao anatin'ny aizina sy ny fahatapahan-jiro matetika sy lavareny isika mponina teto Antananarivo renivohitra. Indrindra moa fa rehefa migadona izay no manomboka amin'ny 7 ariva eo. Maro anefa ny mety voka-dratsy ateraka izay fahatapahan-jiro lavareny avy amin'ny orinasa JIRO izay. Ary ao ary ity fanadiadiany miala rary nombana tokora maro lasy Manorandre malala ity. Tsy misy izay tsy mimenimena amin'ny fahatapahan-jiro sesilany tao anatin'ny volana vitsivitsy izay ireo mponina eto an-drenivohitra. Tsy vitan'izay manimba ireo entana mandeha amin'ny herinaratra ao an-tokantrano izany fa miteraka fatsiantoka ho an'ireo mpivarotra mampiasa vata fampangatsiahana ihany koa. Anisan'ireo mitondra faisana amin'izay fahatapahana izay ihany koa ireo marary ny valan'aretina COVID-19 mitsabo tena any an-trano mampiasa fitaovana toy ny oxygène.
Nambaran'ireo olona fa tsy mitsaha miakatra ny faktiora na dia eo aza ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora maromaro matetika. Rehefa iverina izy dia mitselatra kely dia maty mitselatra kely angamba mahatonga eo amin'ny 10 inenina eo izay ndray fa tena miverina tanteraka presque tous les jours tena isan'andro mihitsy indraindray ka maraina misy vao maraina izao ankeo dia amin'ny hariva eo amin'ny enina fito eo dia misy indray efa tena elaela mihitsy tsy efa atao hoe telo volana mahery tany tsy haitsony hoe resaka politika ve izy ty sa resaka tena hoe misy ara teknika eo amin'ny JIRAMA sa hoe ahoana. Roa volana zay tapaka ny jiro maizana ny tena ivarotana tsy mety mihitsy maharitra elaela vao tapaka zay vao miverina anjakan'ny mpanao ratsy le izy enjana mihitsy na le fandriampahalemana zany lasa manana vana kokoa zany le mpanao ratsy rehefa tapaka ny jiro. Misy olona voan'ny corona ty dia atahorana sao dia maty tampoka le olona amin'le misy oxygène reny. Tsy ny simba tapaka le zavatra ampiasainao an-trano. Nenezana tsy manana dia tonga dia tsy mivelona ny tele ohatr'izany. Maro ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka malagasy ka tafiditra tao anatin'izany ny fijerenan'ny resaka fahatapahan-jiro. Hatreto dia mijanona ho nofinofy sy fampanantenana pokaty avokoa ny ankamaroan'ireo teny fanomezan-toky ireo araka ny fahitany ireo olom-pirenena ny zava-misy. Zavatra ilaina eto amin'ny firenentsika izao zavatra maro mihitsy ny tokony hoe ho avoazina sy ho amboarina nefa ohatrany tsy hita izay vahoaka ohatrany eo ihany eo fampanantena olom-pirenena ho amboarina zavatra izay tsy mety rehetrarehetra ohatrany tsy hitako aloha ohatrany vao may ara ohatrany misy miampy any misy zavatra tsy mety zany zavatra hita masoko sy ny zavatra fahita amin'izao. Ny fampanantenana ataon'ny filoham-pirenena dia tokony hitoly izy fa manjary mijaly le vahoaka. Izay ny tena marina fa ny vidina vary rehefa lafo be mbola miakatra be koa ny vidin-jiro tena tsy maharaka mihitsy. Fanontaniana manitikitika ny sainy maro ny hoe inona no ataon'ny eo anivon'ny JIRAMA, aiza ny fandraisana andraikitra sy ny fampiarana ny filazan'ny filoham-pirenena fa tsy hisy intsony ny délestage. Ny pejiny sosialy kosa indray ary dia miaina anatin'ny fahasaranana avokoa ny ankabeazany isan-tokantrano amin'izao fotoana izao. Manampitrotraka ny tsy fisiany asa ary mitomby ihany koa ireo very asa noho ny amiana ara-pahasalamana sy ny krizy nateraky ny Covid-19 teto Madagasikara mivarotra eny an-tsisin-dalana no an'ny vahaolana hitan'ireo olona ahafahany mamelona ny ankohonany. Mbola miala rarinombana tokora maro lasy manora indray malalatrany. Ny taketrana velan'ny fihibohana tamin'ny taondasa tsy mbola voava dia efa miampy indray ny fahasahirana ny vahoaka noho ny valana retina Covid-19 anjian'ny faharoa. Ao ireo very asa noho ny fikatonan'ny orinasany iasana, ao ihany koa anefa ireo tsy mahita asa noho ny tsy fisiana tolotr'asa ka mirona any amin'ny fivarotana eny amoron-dalana. Anisan'ny toerana hitobahan'ny mpivarotra an-tsisin-dalana ny eny Analakely sy ny manodidina. Ankoatra ny fitadiavana ny haniko an'ny isan'andro, izy aza rehefa tapakibo dia tsy maintsy mitady vola andoavana hofatrano sy andoavana ny saram-pianaran'ny ankizy ihany koa ireo ray aman-dreny. Voalohany indrindra ilay sady tsy fananana asa no hoe tsy manana asa ianao zany moa ianao koa raha hitady asa amin'izao fahateranao izao tsy ahita asa mihitsy ianao aloha ny tena marina. Dia faharoa manarakaraka izany ilay izy eto izany mba tena hita hoe asa vita zany asa vitanao ilay izy zany satria sady mba ahitana hanina ho an'ilay ankizy ilay izy mba hoe zay zany ny asa vitanao. Nisy be tamin'ilay fiainam-bahoaka zany ilay confinement tamin'iny dia be da be mihitsy ny olona tsy hana asa. Tsisy asa dia varotra nefa zay ty tsy avela mivarotra fa anjehana foana. Efa nanam-potoana nitadiavana asa ihany fa tsisy asa sazana mihitsy dia farany lasa safidy mivarotra fa zay mbola misahirana manofa trano nefa ny mamelombady aman-janaka. Tokony tsy hanao an'io azy zany fa tena tsy nahita asa tamin'izay. Dia ndray andro ary ataky very tany tonga dia hoe tsy mahita itelofana mihitsy zany. Ankoatra ny tsy fisian'ny tsena dia mbola olana sedren'ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa ny fanenjehan'ny polisy kominaly. Mifanenjenenjika hoe lasa izy dia miverina dia tonga izy dia mipetraka, lasa izy dia mipetraka ianao moa tonga izy dia manenjy dia miala ianao. Hita ihany aloha ilay farerahana zany hoe zay ilay zava-misy. Tena tsisy tsena mihitsy izao.
tena zara zany zao raha hoe mahita hanina raika poaka ho andrahony ianao dia izay lafo kely aloha dia apatratra any anaty sakafo ilay volo. Tena tsisy tsena amin'izao, tena maina. Izay zao raha ohatra hoe maka entana isan'andro, lasa isaky ny 3 andro vao maka entana. Tena tsisy tsena. Moa ny olona koa matahotra an'ilay valana aretina dia ohatra hoe tsy dia samby voaka makaty amin'ny vilona. Dia nanomboka tapa-bolana izay fa tena tsy nisy tsena mihitsy. Moa nenay zany tena miankina amin'ilay mpianatra ny tena herin'ny tsenanay. Ny mpianatra tsy mianatra dia tena misy fiantraikany amin'ny fiainanay ilay izy. Vahaolana no andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra. Nitsikasitra nefa hatreto dia any amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana trano no iazakazahan'ny fitondram-panjakana nandritra izay 2 taona mahery ny tandanana ny firenena izay, fa tsy ny mampitaraina sy ny marary ny vahoaka dia ny resaka sosialy izany. Fa miara-mandringa amin'ny tontolon'ny fizahantany ny asa tanana vita malagasy hatramin'izao miala alina noho izany ny fahasahiranana mahazo ny mpisehatra rehetra eo amin'ity sehatra ity, indrindra tao anatin'ny herintaona ny ainasika ny valanaretina Covid-19 izay, araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay teny 67 hektara teo amin'ny Senam. Mialy rarinombana tokra maro lasy Manorandray Malala. Iray amin'ireo toerana ahitana ireny mpivarotra asa tanana vita malagasy toy ny poketra vita amin'ny rofia sy ny odim-boay, ny firavaka, ny haingon-trano sy ny maro hafa ireny eto amin'ny Senam 720 hektara. Tsena manodidina 400 eo no hita amin'ity toeram-pivarotana ity. Samy tsy mahalafo ary samy miandry ny andro hariva avokoa ireo mpivarotra satria tsy misy ny tsena. Ireo mpanambady na ireo olona nolotra fanomezana no any sisa manjifa araka ny fahefa-mividin'izy ireo raha ireo teratany vahiny sy ireo mpizahantany no namelona ity sehatra asa iray ity teo aloha. Etsekilany anefa dia tsy maintsy efaina ny ofatsena sy ny karaman'ireo mpiasa isam-bolana ankoatra ny fandaniana rehetra amin'ny andavanandro. Tsy lazaina ao anatin'izany intsony ny fahatsiantoka nanomboka ny volana martsa 2024 ny sy ny fihiboana teto amintsika. Ny tsena aloha amin'izao tsy mandeha fa sista fotsiny hoe le tsiko hoe le mpanao cadeau fotsiny zany na hoe sista le manao fiancé na mariage manao thème gasy zay zany mba manjifa ny hafa malagasy. Hatrizay misy ny coronavirus ity zany dia tena tsy mandeha tsony. Misy fotoana ary tsy vaky lova zay, tsy malafo. Tsena zao amin'izao tena tsisy olona mihitsy fa na misy ara dia zara fa misy olona dia manontany ny prix fotsiny dia lasa ny olona avy eo. Hatramina nomboan'io hoe tsisy tourisme sy any eo nidy ny frontière sy any eo, hatramin'ny tomboan'ilay aretina io zany dia tsisy olona tonga antsony hoe le mpizahatany dia la jeny olona eto toerana ihany sisa no mividy rehefa misy zavatra tena ilainy zareo. Tena hoe fatiantoka mihitsy zany ny olana miseho zay. Le olona mihitsy tsy manamboly, tena tsisy vola, tena crise mihitsy ny olona. Efa nanomboka tany amin'ny 2017 any dia tsy tena tsy dia mandeha tsara tsony ny ara malagasy. Azony efa be loatra koa mpanao ara malagasy. Sy andehanany vazaha rehetrarehetra dia efa misy ara malagasy daholo. Makany Ambositra izy mahita, makany Nosy be izy mahita, dia efa be loatra zany le mpanao ara malagasy. Dia tsy dia mandeha tsony, tsy dia mandeha firy tsony. Nefa ny tiany tena fivelomanay. Ny vola tsy possible hisokatra mihitsy. Fa resaka touriste mihitsy ny tena mpividy entana ety aminay. Ny fisokafan'ny sistany no vahaolana tokana narenana ity sehatra asa iray ity araka ny nambaran'ireo mpivarotra. Mbola nofy anefa izany hatreto raha niady amin'ilay valanaretina Covid-19 izay mandripaka maneran-tany no jerena. Ny fitondram-panjakana anefa toa tsy manana paikady hitsinjovana azy ireo akory ka mahatsiaro miady irery ireto farany. Fa miompampana ireo mpivarotra fanafody ao anatin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao, samy manao izay ahazahoany mpanjifa ny sasany manao izay ahazahoana tombony. Mila fanaraha-maso anefa ny fihinanana sy ny fisotroana azy ireny raha ny fanazavana mpitsabo iray. Nambintsovelo sitraka sy tahiry ny aina. Karazam-panafody samihafa no hita fa misy mivarotra eny amin'ireo tambazotra tserasera. Tsy vao marina mazava nefa matetika ny aretina tena mahazo ilay olona fa sy doka fotsiny aminy hoe fitovian'ny soritra aretina. Diso tanteraka amin'ny fividianana avy hatrany fanafody raha toka tsy mbola nahazo fizahana tamin'ny mpitsabo raha ny fanazavana. Na dia mitovy ary ny fisehon'io aretina io
ny aretina mety tsy samihafa tsy mitovy mihitsy. Beda be zany ny antony mahatonga ny olo io marary. Dia ozy hoe zaky marary andoha dia tiany ny hoaniko dia nohaninao ilay izy. Ny aretina andohan'ilay olona mety vokatra fiakarany tosi-drano. Dia iny ny fanafody men'ny dokotera azy ampidina ny tosi-drano mba ahosirana ilay andohany. Nefa anao mety tsy tosi-drano fa zavatra hafa nefa ilay fanafody tosi-drano nohaninao nefa ny tosi-drano mety efa midina dia mety mahafaty. Dia izay mahatsara an'ilay hoe aleo foana zany mamonjy dokotera dia ny dokotera no manome fanafody ny fiarovan-tena na ny sakafo hihinana izay efa voapirofo ny mpitsabo fa misy fombiazana izay no atao. Manoloana ny valanaretina coronavirus tsy mila miandry ny fahatratrarana ny ta ambony dia ambony na ilay antsoina hoe pic izay vao mikorompaka andrehitra andre fepetra raha ny hita mantsy dia mbola misy hatrany ireo tsy taitra eo amin'ny fanajana ireo fepetra hatramin'ny farany tsotra indrindra. Misy an'ilay endrika vaovao izay tonga eto amintsika izay matanjaka kokoa no lendriny teo aloha zany misy taranaka vaovao zany ny hafa ny singa ao anatiny dia matanjaka kokoa izy. Angam-pifindra kokoa izy sady matanjaka kokoa izy ka vetivety dia mandreraka ny olona zany na sanatria vavary mety mahafaty. Dia izay no hoe tsara foana manao an'ilay fiarovan-tena ary ny faharoa dia mamonjy dokotera malaky dia malaky araka izay azo atao sanatria ka misy fisehoan-javatra kely fotsiny amin'ny fahasalamana. Fa toy ny commune rehetra eto Madagasikara moa dia isan'ny ahitana trangana Covid-19 sy ihany koa eo amin'ny commune Ivato. Manoloana izany indrindra nefa dia misy ny paikady entiny commune Ivato isorohana ny fianaky ny valanaretina. Njavandrema efa sy tahiry aina. Commune iray samy midadasika indrindra ao amin'ny district Anambohidratrimo ny commune Ivato. Maro ny mponina mifamezivezy ao anatin'izany. Raha malala nefa ny fianaka amin'ny valanaretina Covid-19 eto amintsika. Akoatra amin'ny fanentanana sy ny fandraisanareo marariny Covid-19 feny amin'ny CSP2 dia misy ihany koa ny ezaka izay ataon'ny commune Ivato ho fisorohana no mety ho fianaka amin'ny valanaretina amin'ny alalan'ny famindrana ranom-panafody isan-tokantrano, ny fizarana savony ary ny fizarana arovava ho an'ny mponina. Ny fepetra raisin'ny commune Ivato manoloana ny firongatry ny aretina dia ny famindrana ranom-panafody isan-tokantrano izay efa natomboka tamin'ny herinandro moa ny fanaovana izany famindrana ranom-panafody izany. Maimaimpona io ranom-panafody io fa tsy andoavam-bola akory. Raha antsika mahalala fa midadasika izany commune Ivato izany ka misy ireo tsy mahandry ny atongavany mpiasan'ny commune ny nivon'ny tokantranony dia manentana sy nanentana izahay tato anatin'ny commune Ivato ny mba atongavany atao anatin'ny commune izany dia mitondra tavoahangy kely maka ny fanafody dia mikarakara azy izy ireo dia manao izany famindrana ranom-panafody any atokantranony izany mitondra karine pokotany izy ireo rehefa maka izay ranom-panafody etỳ anivon'ny commune izay. Tsy terena ny fanaovana izany ranom-panafody izany fa anontanianany olona dia rehefa mazoto izy dia miditra izahay manao izany famindrana ranom-panafody izany. Ny fizarana ny gel ihany koa ny kasibosy teo ihany koa ny savony izay nomena maimaimpona ho an'ireo heverina fa afaka ampiasa izany. Mafy ihany koa ny sazy ho an'ireo izay tsy manaraka ny fepetra eny anivon'ny fiarahamonina. Fiaraha-miasa tamin'ireo mpiara-mombona antoka kosa no nahazahoanareo fitaovana sy ranom-panafody ireo. Ny ranom-panafody dia fanomezana avy amin'ny malala-tanana ho an'ny commune Ivato izay hatrany amin'ny 4 barika no any moa no azonay ary ny savony ihany koa dia ireo orinasa ety an-toerana no manolotra izany sy ny ary vavaorona dia zaraina maimaimpona any amin'ny isan-tokantrano mba hiadiana amin'ity valanaretina ity. Nanamafy ny fanentanany ny amin'ny tokony hitandremany tsiraray avy manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina moa ny ben'ny tanàna androany. Eo amin'ny pejiny maresaka iraisam-pirenena dia nandray fanapahan-kevitra vaovao ny amin'ny daty sy fotoana hodiny miaramila Amerikana miasa ny Afghanistan ny filoha Amerikana Joe Biden ho an'ny androany. Efa nisy amin'ny daty napetrany teo aloha saingy novany izany. Nambiny Sobelo Sitraka sy Andry Rakoto Malalatry no mamintina amintsika izay vaovao ny maresaka iraisam-pirenena izay.
tsy maintsy miverina tanindrazana avokoa ireo miaramila amerikanina rehetra any Afghanistan ao anatin'ny efa-bolana hoy nambaran'ny filoha amerikanina Joe Biden. Tsy misy alaolana ary tsy misy mahazo mijanona na dia iray aza ka mila miomana den'izao mandra-pahatonga ny 12 volana septambra taona 2024 daty izay nanamarika manokana andry zareo amerikanina tamin'ny fipoahana goavana 20 taona lasa izay. Tsy mbola isy aloha hatreto ny fanavaozana ny fifanarahana amin'ny firenena hafa ho iatran'ny filoha amerikanina. Mbola sarotra koa anefa ny hanatanterahana ny fifanarahana hoe mifarana amin'ny voalohan'ny volana Mey izao ny fijanonandreo miaramila any Afghanistan ka izay no antony hanomezana efa-bolana azy ireo mba hahafahany miomana. Raha tsy ahivina, io datin'ny voalohan'ny volana Mey io no daty napetraky ny filoha teo aloha Donald Trump ka izao nasimpanovana izao. Efa nisy ihany koa ny tompon'andraikitra teo aloha nanamafy io daty io saingy mila fiomanana rehefa antombotra loatra ny fotoana hoy ny nambaran'ny Joe Biden ka izay no antony fanapahan-kevitra. Fa nitondra fanazavana sy ny heviny ho an'ny androan'ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM mahakasika indrindra ny fiesiky ny mpitondra fanjakana momba ilay vaksiny fanefitry ny COVID-19 no antony. Asin'Andriamalala sy Tokotry Marolahy. Mbola baraingo ary mbola saro-piterahana ny fahatongavan'ilay vaksiny fanefitry ny COVID-19 ho antsika eto Madagasikara. Ain'olona anjatony izay no efa nafoy no ity arety mandripaka ity. Ny mpitondra fanjakana etsakilany tsy hita mihitsy izay fanapahan-keviny fa mandroso mihemitra. Nolazaina fa efa nanafatra vaksiny ao anatin'ilay rafitra antsoina hoe Covax ny mpitondra fanjakana malagasy saingy tsy nahenona toy ny tsony tahorin'izay. Tena mavita tena ve isika sa mba ataoko hoe akatombony amin'ireo fa vita sedra tamin'ireo manampaizana sy manampaizana atao amintsika. Fa ny hitantsika aloha zany zao dia tara foana tsika zavatra izay atao dia io tsika sahirana io. Tena manerana faharoa dia ny fomba fitenenan'ny fanjakana azy indrindra ny minisitra izay ekena fa tena professeur en médecine ambony dia ambony ny fahaizana nefa ilay fomba fitenenana aty amin'ny olona izay tsy nianatra an'izany dia mampirorosaina satria raha ny heno ny minisitra iny dia ny filazany dia nanamafy mihitsy fa tsy ho tratran'izany isika. Tsika ve zany miaina rery tsy mahafantatra ve zany mpitondra fanjakana fa mbola mihodihody ane tsy manana vai sanitaire mihitsy ve zany fitondra fanjakana ka minisitra anankiray ministry ny tompona andraikitra ambony manampaizana ambony eto amin'ny firenena no masamy teniteny foana toy ireny ka mampiravoravo tanana antsika hiatrakain'le izy hoe dry ary zao no tenen'le professeur en médecine nefa zao no zavatra mitranga zay zavatra mitranga fa raha ankehitriny dia tokony fiazakazahana amin'ireo fanampiana be da be tokony ho atao amin'ny lafiny fitsaboana oka rery fanjakana tsy onona fotsiny amin'izay tatitra voarainareo fa betsaka manerana antsika tsy manana ny ampy isika fa betsaka kosa nefa fandaminana tokony ho ataon'ny fanjakana ary asan'ny fanjakana zany mety tenin'ny olona zao hoe ary nareo mpanohatra moa inona ny ataonareo asan'ny fanjakana tompoko zany ka zay zany hita amin'izao fotoana zao hoe tena tsy mahavita ny tokony ho ataony kosa ny fanjakana amin'ny fiahinany ny ain'ny mpiray-tanindrazana. Manao izy tokony hanazava izy tena zao amin'ny vaksiny ameo rery olona ny tety andro taitainana ny vahoaka io mba ameo le tety andro tsy maninona raha lazainareo raha fakenim-bolana fa mba lazao zany aloha le izy hoe satria tsika tara dia zao ny fepetra tsy maintsy raisina dia amin'izao isika anoany ohatra ny ataon'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra iran'izao tontolo zao mba mame an'izay tety andro zay mba hahafahan'ny olona maka an'izay fepetra azo ny raisina. Mamenatra tokoa ny toerana misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha tsy laza afa-tsy Komoro isika izay nosy tsy lavitra any Madagasikara dia efa tonga omaly ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 any an-toerana. Isika eto Madagasikara mbola mitavozavoza tsy hita izay andraikitra raisy ny mpitondra fanjakana. Fa anisan'ny firenena mahantra indrindra eto ambonin'ny tany Madagasikara efa nandroso hatry ny ela nefa raha ny kobakambava sy ny fampanantenana nataona nomboka ny taona 2024 no jerena. Mpanao gazety sy mpamakafaka fiainam-pirenena iray androany no naneho ny heviny tamin'ny Asin'Andriamalala sy Tokotry Marolahy. Efa firenena manan-karena indrindra teto ambony tany isika teto Madagasikara raha izay kobaka ambava sy fampanantenana andraradraraka
nanomboka tamin'ny taona 2024 no tanteraka. Hatramin'izao nefa firenena faharomanitra indrindra i Madagasikara. Anisany miteraka fahantrana lalina eto Madagasikara ny afitsiko ny olona akaiky ny mpitondra fanjakana. Dia mandeha ny saitsika rehetrarehetra zao hoe inona mahatonga ilay fanjakana tsy manam-bola raha mihoatra amin'ny firenena hafa eto amin'izao tontolo zao hoe tsika anisan'ny gisitra amin'ny resaka fahantrana zany amin'izao fotoana zao. Malahelo mihitsy zany ny saitsika hoe miezaka tsika manova foana amina politika nanomboka tany amin'ny 72, 75, 91, 2002, 2009 nefa mihamahatra foana tsika. Dia rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fandalinana dia saika ity zany no tena fototra iorenan'ny fahantrana malagasy, ny évasion fiscale, fraude fiscale. Zay mpanan-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana zao zany na sinoa na karana na gasy dia saika nanao adalana tamin'ny resaka fisika daholo zany na impôt io na douane. Ka noho izany mba miantso ny inspecteur des impôts mba hiditra akaiky, hijery akaiky sy hiditra lalina amin'ity resaka raharaha évasion fiscale sy fraude fiscale ity. Amin'izao valanaretina mandripaka eto Madagasikara izao dia nanolotra sosikevitra ihany koa ity mpanao gazety sady mpamakafaka politika ity. Mba dinio akaiky ny fampiasan'ilay tambavy zay mampiavaka malagasy satria nahoana saika ny ravin-kazo eto amintsika daholo anie naondrana ny ivelany na ny ravin-tsara sy maro isan-karazany anaovana fanafodom-bazaha fa afeniny atsika le formule. Isika nefa tompon'le ravin-kazo ka noho izany omeo sehatra halalaka zay rehetra mahay ny fanafody nentim-paharazana mba ahafahantsika mitsabo malagasy amin'izao fotoana zao satria mahery vaika ny antivirus eto Madagasikara raha ny zava-misy. Raha tsy aivina ny taona 2024 nisy tamin'ireo mpandraraha akaiky tamin'ity fitondrana ity no voaroroy tamina rapana mampapers izay endrika osika araketra sy fitsoahana araketra. Dosie mahery ny 20 faingo efatra tapitrisa no voatanisa tamin'io raharaha io ary ny orinasa offshore no adidina tamin'izany. Raha anivelany dia efa misy fivoarana io raharaha io tamin'ireo firenena-kafa no adiadina. Eto amintsika nefa tozara lasa fomba fanao ny tsy fandrenesam-peo ny eo anivon'ny Bianco sy ny samifinina. Ho an'ny bongalava kosa indraisika atao anatiny toy ny vaovao manaraka dia tsy mbola voavatra amin'izao ny olona ny mpandrara omby any an-toerana. Manoloana indrindra ny fampisearana elaelalana vaovao mikasika ny taratasin'omby. Nanao fanambarana iombonana araka izany ny ben'ny tanàna ao amin'ny faritra bongalava ka nametraka tsindrim-peo mafy momba ity raharaha ity. Mitatitra amintsika ny vaovao avy any an-toerana ary Intately Razana Mahefa sy Anjara Rakotoniasy MBS roany mandidy. Mahakasika ny olana misy ato amin'ny faritra Bongalava momba ny FIB na ny fiche individuelle de bovidé dia samy naneho ny heviny isan'ny tokony avy. Ka ireo fikambanany ben'ny tanàna na ny association des maires ato anatin'ny faritra Bongalava dia nanao fanambarana sy antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana Mahefa mba hijery akaiky ity olana misy ity. Nanipika izy ireo teo am-pamaranana tao anatin'izany fanambarana izany fa tsy tompon'antoka amin'ny zavatra mety iseho aorianany izao raha sanatria tsy mbola misy ny famahana ny olana. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana rehetra mba sy hitondra vahaolana haingana manoloana ny tsy fanasoniavana ny FIB izay taratasy hoentiny ny tantsaha mivarotra amin'ny fananany mivarotra ny ombiny. Ny faritry Bongalava dia ny omby no lasa. Raha misy ny fahafatesana, misy ny marary, misy ny fahasaranany isan-karazany ary rehefa miakatra zao mivokatra dia tsy maintsy mivarotra omby ireo akeo sy tantsaha ireo mba ahafahany manatanteraka ny tetikasa izay eo an-tokantranony. Efa nanontaniana ny tao amin'ny gendarmerie-pirenena izay anisany manao soni ny FIB akoatra ny vétérinaire sy ny délégué dia nanazava fa araka ny lalàna 2017-023 nampiarana ny arrêté interministériel 17916 du 28 août 2020 dia tsy mampiatra afa-tsy ny lalàna ihany izy ireo. Ndrasana ny fivahany ity olana ity satria matsiaro mikaikaika sy marary ny vahoaka indrindra ireo mpandraraha mpiantsehatra eo amin'ny tsenan'omby.
fa somary iverenatsika kely indray ny olona ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo dia olana mbola tsy voavahatra amin'izay ka hatramin'izao ny mikasika izay fahatapahan-jiro izay eto amintsika ary mampitaraina trany ny vahoaka andro aman'alina. Manoloana izany indrindra araka izany dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja no naneho ny heviny ho an'ny androany ny songadina ihany koa moa ny mikasika ny fomba fitantanam-bola ataon'ny fitondrana ankehitriny. Nambiny Tsovelo Sitraka sy Andra Rakoto Malalatry no mamintana amintsika izay vaovao izay. Fitaovana simba, vola lany amin'ny fanamboarana, fiainana anaty aizina sy fahatapahan-drano isan'andro, izany no mianjady amin'ny isa-tokantrano mpanjifa ny jiro sy rano malagasy. Vahaolana maharitra ny tokony apetraka fa tsy famatsiana vonjomaika hoy ny nambaran'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera. Ny volan-jirama tsy ekeny raha tsy ho azony manontolo rehefa ohatra ka mandany an'ilay herinaratra ianao mampiasa an'ilay herinaratra. Fa ny fahasimbana eo aminao dia tsy misy fanonerana avy any amin'ny jirama. Raha misy izay fahasimbana zay nefa tena ny aimbeny ny fitaovana mihitsy no voakasika ao anatiny ireny fa tapatapahan'ny herinaratra ireny zany. Eto dia tena miteny amin'ny orinasa jirama fa raha sanatry vava mbola misy aorianan'izao fahatapahana tsy nisy fanambarana tsy lera ohatr'ireny miala tsiny fa hoentina eny aminareo ilay fitaovana. Izay fanosehantsika eo fa tena hoentina eny aminareo ilay fitaovana. Marary anay ilay mividy an'ilay fitaovana e. Mihitsy ilay anaram-bositra entim-pitondra hoe TGV hoy izy ny fandaniam-bola kanefa dia tsy misy asa tena misongadina akory. Mirilina be mihitsy noho ny ataonareo dia lasa jeren'olona masoile noho ny tsy fanio no mizaka ny fiatraikan'izany rehetra tantaraiko izany hoe ny tsy fahaiza miasa ny mpitondra amin'izao fotoan'izao minjady any aminao io aza mieritreritra ianao fa tsy misy fiatraikany any aminao zany misy tompoko. Hatramin'ny taonatra nanaraka izany hatramin'ny farany.